Claudio, Mandroso, Marie, Elisabeth, inake vaovao? Tsisy akifa akozany hafaliako mahita andry e. Fa misy inona soky? Vao reny sofiko ny feon'ny fiarabanao dia nibitaka noho ny hafaliana ny zaza ato akiboko. Efa niresaka tamin'ny Josefa zany Dry. Rehefa avy eo teneniko anazy, fantatro fa lela marina izy ka haneiko izao zava-mahagaga nataony tompo tamiko izao, satria avy amin'ny fanahy masina ity zaza ato akiboko ity. Tena natahotra mafy mihitsy nilay izay teo iny. Tena nihevitra aho fa ratsy fitondratena i Maria. Eva reka niasa amin'ny fanahy masina no anton'izao rehetra izao. Azafady tompoko, sao re mba misy trano fandraisam-bahiny ho vantanina fa efa ho teraka mantsy ilay vadiko ao izay. Atsy amin'ilay fandraisam-bahiny vaovao sy tena raitra angamba no sisa malalaka fa efa tena feno mety an-tanàna. Ndao fa hoentika any ianao. Ono aho. Ianao ve tsy zafy kely mahatana Rainy Jakoby? Eny tompoko, ponina teto mihitsy izahay fa iny, fa noho ny didina avoaka ny Augusto Kaisara momba ny fanisam-bahoaka dia tsy maintsy miverina amin'ny tany avy ny avokoa ny olona rehetra aloha mba hisoratra anarana. Zay aloha fa tonga isika. Misaotra tompoko. Manaona tompoko, mbola misy hevitra amin'ny malalaka ve ato amin'ny hôtel Anjara tompoko? Maika dia maika ao mantsy satria efa ho teraka ilay vadiko ao. Mialatsiny Ramsey fa efa tena feno be ato ah. Farantaona ohatrao anie Ramsey ka bobaka be mpanao vakanse. Sa tianao any an-tranon'omby, any zao mantsy sisa ny malalaka. Mety izany tompoko.
tsy misy moa fa efa mba azo iafiafiana dia tsy maninona aleo aloha akany ramatoa Sipanavutsa